andro fankalazana ny fahaterahana sy ny fahatongavana ilay mpamonjy dia i Jesosy Kristy zany. Dia isaovatsika Andriamanitra nandefa anjaran'ilay tokana hanafitra atsika rehetrarehetra, hanafitra ny fanahintsika koatehaka be ngamany no omentsika. Eto ay mon père dia itofotra manokana aminao ihany koa ary isaorana ihany koa Andriamanitra ary mankasitraka anao izahay noho ny fanangananao ny fanaovonanao an'ity akamaso ity ary satria koa dia ireo tsy manan-kiroka ireo tambotsy dia sambatra nomen'Andriamanitra anao satria manam-pitiavana ianao mikarakara amin'reto vahoaka ny akamaso reto katehaka mamea oretika anisateko. Nakahiranao hatramin'izay mon père no miasa soa izay ataonao. Ataoko angambany fa maneran-tany dia modèle social ity akamaso ity. Tsy eto Madagasikara ihany fa malaza eran-tany ary mahatoky izay fa ndray andro any dia ahazo amin'izany fankasitrahana zany ambany fanomiana dia mahazo amin'izany hoe prix Nobel zany i mon père Petro. Ny Noely moa dia ankalazaina miaraka amin'ny fianakaviana ary mivady aman-janako mandalo eto Madagasikara dia miaraka mankalaza an'izany Noely zany miaraka tamin'ity taona ity satria marina tokoa fa tamin'ny taona 2024 tamin'ny 15 volana Desambra fankazana Noely dia tonga teto izahay dimy mianaka nankalaza ny Noely miaraka taminareo. Fa nandalo teto atangalana zareo amin'ity taona ity dia zareo mihitsy ny teny hoe ny Noely dia tianay ankalazaina miaraka mon père Pedros teo amin'ny akamaso rehetrarehetra dia teo hoe izahay miaraka mifanareo amin'izany Noely zany. Ny Noely dia fizarana afaliana ary tsapany tokoa fa tena atao anatin'izany afaliana fanaovavony zany no nakalazantsika ny Noely. Ka araka ny tenin'ny mon père Pedro tamboaloha teo dia nisy fanomezana vary 20 taona noentinay omena ny akamaso fa ihany koa ho antsika ankizy rehetrarehetra dia misy fonosana tsirairay avy omena amin'ny ankizy ao anatin'izany fonosan'izany dia misy zavamamy, misy vatomamy, misy karazana biscuit chocolat omena amin'ny ankizy rehetrarehetra ka efa misy ny fandaminana napetraka amin'izany ako mba hitsinjarana sy hizarana amintsika tsirairay avy an'izany fanomezana zany. Amanaraka ny telo dia tsy hay tsy sotra sy ankasitraka anareo ankizy rehetrarehetra satria tena nafinaritra ny soradiana ataonareo, nafinaritra ny vetikirana ataonareo ary tena tsapa mihitsy fanosahany fahanay masina ny rehetrarehetra tonga tatamboany ary izay dy mianaka manokana dia voakasika ny fonay tamin'ny zavatra rehetrarehetra naseho anaova teto ka dia misaotra tokoa manakitana tokoa.